nandehananay taty moa tiako zany mampafantatsa hoetany ren-danitra tiako ampafantara ny rehetrarehetra ihany fa mahafolohany vomera mpanadiady ny olana fananantany eto Madagasikara ny tenako mahasolo-bava-mboka amin'ny Madagasikara dia ampifatako fa tsy resaka politika akory nahitaka ny olona tsy anara-dalàna fanohitra amin'izay tahaka ny olona anara-dalàna itinanay taty fa rehefa misy fitaraina dia tonga tany aminay hoe aty mahataso lavitra be aty hitanareo ny atamba eny amin'ny toerana eny zao ny sarina potrany teny hoe mitsorona fotsiny nohotro zao izy amina didi-pitsarana zay tsy nahatrehany tango io natsoina azo nareo jerena fa hoe ao anatin'io dia didi-pitsarana tsy mifanatrehana akory mbola mandeha koa ary lay fitsarana amin'izao fotoana zao mbola misy ady mandeha dia ny sorona fotsiny le olona dia ny anala le olona mipetraka dia zoanay amampiaro vahoaka anay ny anahana kokoa miaro sy manaso vahoaka nandehananay teto amin'ny ben'ny tanàna sy teo amin'ny chef district sy teny amin'ny gendarmerie nanao fanatetimy amin'izao fotoana zao le olona ny sorona teny nefa le fitsarana ray ary mbola tsy vitakory ka eo anatrehan'izay zany tiako ampafantarana fa mitoy ny fanadihadiana izay ira amin'ny Madagasikara dia anaovany tatitra le izy tsy resaka politika mihitsy tompo fantatrareo tsara angamba fa ny député amin'ny Manjakandriana Mofoana Saravalomanana nefa miara-miasa zay izy ny teny tampoka ka eto zany tena apetraka hoe mampalahelo ireo olona reo tratra ny tindra solena zorona zao fa fikitaona mipetraka tao zay ny andananay ty ambanivohitra aty anao tatitra zay amin'ny tompona andraikitra isakatokaty ny rehetrarehetra io zay dia fehiko any tsy ampianatr'olona tsy anara-dalàna mihitsy mampianatr'olona anara-dalàna zao zay dia ame mpisolo vava azy zay aro azy zay ny lalàna fa kosa hoe lay didi-pitsarana tsy nahatrehana akory nefa le olona eo fa rehefa isambo sasandrodana an-trano le olona vo tenena zay kosa zavatra tsy mety zay ary zay le tsy rariny ka matoa zay tonga dia mantaso am'izao hitanareo andro ratsy sisa zao zao moa zany ny azo hoe avoaka ny aina aman-jery dia mampafantatra zay fa mahasolo-bava-mboaka amin'ny Madagasikara anay dia tsy maintsy miaro sy manaso vahoaka zay ary tsy maintsy mitondra amin'ny fiom-bahoaka any mpanatateraka zay na izy afaly na izy tsy faly za moa dia misaotra amin'ny mpanao gazety rehetrarehetra amin'ny firaisakiny indrindraindrindra famoahana layonina foana mba hahalala ny anara kokoa ny olona hoe za le député miaro vahoaka fa ndraindray tsy fantatr'olona koa ngy makany ka tsy avoaka ny gazety ohatr'ireny